Mosaka ny heviny manoloana izay firosoana amin'ny fifidianana izay ihany koa ry zareo teo anivon'ny passin pneuda izay anisany mandrindra ny mpamatsy voly amin'ny vanim-potoam-pifidianana tsy misy ahiny ny fanomanana ara-teknika raha ny fanazavana nentina Andriamatoa Simon Pierre mpanolosaina ara-teknika eo anivon'ny passin pneuda. Tsy misy ny ahina amin'ny fanomanana ara-teknika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho totosaina andro 20 Desambra ho avy izao, hoy Andriamatoa Simon Pierre na ny Telamio, mpanolotsaina ara-teknika ny passin pneuda. Raha nambaran'ity tompon'andraikitra ity dia mizotra araka ny tetiandro napetraky ny vaomera mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana amin'ny fanomanana. Efa tonga hoy izy ny kojakoja rehetra ampiasaina amin'ny fifidianana toy ny vata fandraisam-bato, ny ampaham-bilita tokana natota tany Afrika Atsimo. Everina ihany koa ity tompon'andraikitra eo anivon'ny pneuda ity fa ho tonga rahatony any anivon'ny birao fandraisam-bato avokoa ny fitaovana ilaina amin'ny fifidianana. Ankoatra io, isan'ny fanamafisana ny fanofanana mikambana ao amin'ny birao fandraisam-bato mba ahafahana hampirindra ny fandraisam-bato mandritra ny androm-pifidianana. Il ne s'agit pas seulement des bulletins uniques en fait. Quand on parle des bulletins uniques, on parle non seulement des bulletins uniques pour la présidentielle, le deuxième tour et pour les législatives, mais aussi on parle des procès-verbaux des opérations pour la présidentielle, le deuxième tour et pour les législatives, des feuilles de dépouillement et de pointage pour le deuxième tour, ainsi de suite. Donc c'est un peu plus de 8 millions de documents imprimés pour chaque élection. Comme on a 2 élections, donc ça fait beaucoup de tonnes de papier. Et le coût, c'est dans l'ordre du million de dollars. Un peu moins d'1,3 million. Momba ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana dia nilaza ity tompon'andraikitra ny pneuda ity fa bilita tokana sy fitanana soratra hatrany ny 20 tapitrisa isaky ny fifidianana amin'ny natota ary tombanana iray faingo 3 tapitrisa dolara isaky ny fifidianana ny vola lany amin'ny asa fanontana ny kojakoja ilaina amin'ny fifidianana. Mikasika ny vola 10 tapitrisa dolara nampanantenana ny SADC dia laza Andriamatoa Simon Pierre na ny Telamio, tompon'andraikitra avy amin'ny passin pneuda fa mandresy kelikely ny fanifana izany ary efa misy ny ampahany narotsaka ny SADC ao amin'ny kitapom-bola amin'ny passin.